Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nisy arabo telolahy ny ady hevitra ny amin'izay fomba tsara indrindra mety hahalalana ny fifiandimbiasan'ny alina sy ny andro. Tsotra foana ny hahalalana izany ho ilay arabo lahy voalohany, fa rehefa azoko atao ny mampiditra fanjaitra na dia tsy misy jiro aza dia efa tonga izay ny andro. Dia hoy indray ilay arabo faharoa, ny ahy kosa dia izao ny fomba hahalalako fa efa tonga ny andro. Efa hitako ny tapotso mason'ny alika mifanena amiko eny an-dalana. Ny hahalalako ny fahatongavan'ny andro kosa ho ilay arabo fahatelo tsy nakasarotra dia izao: rehefa fantatro ny rahalahako ary tsinjoko indray eo amin'ny olombelona ny endrik'Andriamanitra dia tonga izay ny andro. Eny tokoa, endrikiza tokoa no tsinjon'ny olona eny amin'ny tarehinao. Ny fanirianay dia ny ahatanteraka amintsika tsirairay avy izay voasoratra ao amin'ny Koritianina 2:7-9 manao hoe: isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Radio feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana feno no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mirary indrindra ny azonao soa ao anatin'ny fenoana izany. Ankafizo ary eo. Mora karakaraina. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesanao ny mpanoratra sy Rila. Mikarakara be mihitsy anena reo zandry volazary. Mikarakara kely an'ireto vokatra miakatra reto rerim-belo andeha hoentina midy e. Tena mahavokatra nareo marina moa reo ve ny legioma tamin'io tany kely io e? Tena vokatra be mihitsy ka. Ie, misaotra an'Andriamanitra fa tato izay aloha dia tena notahiny tokoa ireo vokatra e. Fantany ihany re manano tena arda. Zany aloha dia mariny, fa hitako aneny fa azotonao mikolokolo ny fambolena sy ny fiompiana ataonao e. Ka io ny fivelomana melomana azy da kely ka tsy atao ve izy ahatsara ny vokatra ho azo e. Orbavy inona tokoa moa le zezika ampiasainao amin'reto legioma sy anana ambolenao reto e? Zezika tsy andoavam-bola rerim-belo, zezika konsoda, mora karakaraina nefa tena mahomby. Ay tokoa moa, zezika konsoda no ampiasainy volazara kay moa de le raviny iny ihany ve no... Ny ranona konsoda no ampiasaiko fa iny no ahazoana betsaka. Fa ahoana tokoa moa le fatrany fa tsy tsaroko nefa ianao efa tena nanazavana iny fa za mbola nieritreritry zezika simikako. Zay nenao. Nefa zao vao tena tsapako fa tena tsara le zezika ampiasainy volazara. Zao hita maso zao aloha ny vokany. Mety le zezika ranona konsoda arim-belo Iny,
ka hoana ho amolo ifanaovana azy enoy tsara ary a ary mba tadio tsara maka konsoda raikilao ianao na ray tanana feno de iny ny tetehana tao anaty rano 10 litatra tadidiko de alona ray volana de arona isaky ny 2 andro eno a de ahoana koa moa etre zay alona ray volana de arona isaky ny 2 andro kendrena mba hitsingevana zany ny ravina konsody rehefa vita zay de maka ray litatra amin'io fangaro mahery io ianao afangaro amin'ny rano 10 litatra tsaroko tsara ka de ino no anoranana ny volo de iny amin'ny fototry ny volo moa es ay tadidinao tsara kosako aleo fa tonga de zay no ataoko amin'le legioma ambolena eo misaotra arybavy fa inona aloha no azoko anampiana andriko amin'reto vokatra voangony reto raha mety re de mba tatera ao an-trano reo fa raha pitso anie vao alainy ny mpamongady edresy aleo ary tonga de ho bataiko anjaranareo indray na vokatra arymbelo ay reto karoty sy concombre ny voatabia sy ny anana tsy lazaina tsony reo ny vokatry ny ranona konsoda ary volazara tena mahombo le izy fa ny indrokely ho ady inona no indrokely amin'izao rombelo fa tsy tandriko ve rio inona vokatra aloha le izy fa laniny biby jereo aniry iny fa nga tsy nasiana ody biby ka ody biby inona ny fampiasanao mory volazara fa ny volonareo ani ka salama tsara mihitsy anga mitady hafa fa amin'io ranona konsoda ihany re ahoana zany ranona konsoda ihany no atao ody biby ka le rano mahery iny ny tapohana rano madio 2 litatra de iny no atondraka ny voly ay ve sady zezika ny ody biby ty ranona konsody eny ary tsara kosa zany raha tsy zany ve atao le ranona konsoda ny lona ray volana iny zany no angalana le ray litatra tapohana rano madio 2 litatra moa izy teo de iny no atao ody biby iny indrindra ay tsara ny konsoda arymbelo aleo mamboly azy betsaka fa mahasoa ny fiainantsika tantsaha io edres de anokanana tany mihitsy sy ny ambolena azy ty raha izanky no tombotsoa ny tantsaha tokoa ny konsoda mambole azy fa betsaka ny ilana azy amin'ny fiainam-pambolena sy fiompiana ankoatran'le ranona konsoda atao zezika dia averina fa azo atao ody biby ihany koa ny ranona konsoda fa ny fatrany no ahena fa ny angalana azy dia ilay ranona konsoda mahery iny ihany ranona konsoda mahery 2 litatra ampiana rano madio 2 litatra zay no manome ilay ody biby atondraka amin'ny voly andramby fa tena mahomby tokoa zany dia izay koa no maranana ny fandaharana androany zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ry lasa samakosa teo amin'ny lafiny teknika mandrapitafa tompoko Raiko mamaliny fivavako indro ao mitalao bayantrao ranany aoto alo nanalavitanao atompo iverinamina afautizanaka antokobira iraky ny avo
Anosy Be Ouest. Mamanini fivavako hidroa mitala bayantrana janani auto alu nanalavitranao atumpo liverinamina AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mankasitraka anao li ny namanao haja noho ny nanokananao fotoa koa gn'androany hiarahantsika mandiniky ny tendranahary etoa. Jesosy li hitahy anao namako. Lohateny hafa kely koa ty andesiko anao li gn'androany lelanafo na lelam-boloha azatsika pakafaratsy. Zay zany ty lohateny hojanjinitsika koa gn'androany. Fetsika mbo agnatin'ny lohevitsy bevata fa marikitsy ho avy an-tranony avao. Mialohany amakitsika tendranahary moa ndao tsetsika hivavaky. Ndragnahary tomponay, la manao misaotsy anao laha zahay, afaky mandiniky ny teninao etoa gn'androany. Mangataka anao zahay, mba hamelanao ny helokay ny fahotanay, ary hanampy anay amin'ny fandinihany zao teninao zao, ka mba hampitombo ny finoanay zany. Mba hanananay ny fiahina mandrakizay. Misaotsy Jesosy eo. Amen. Amin'ny asan'ny apôstôly ao toko faharoa, 1:1 juska amin'ny 1:10 amby. Asan'ny apôstôly toko faharoa, 1:1 juska amin'ny 1:10 amby. Tsy afaka mamaky anio etoa tsika, satria voafetra avao ty fotoa iharoantsika etoa, fa zaho manentana anao mba hamaky anio iha lafa afaky manao an'izay. Ndao ipoianatsika tseky tantaran'ny mpianatsy regny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:1 juska amin'ny 1:14 amby. Asan'ny apôstôly toko 1:1 juska amin'ny 1:14 amby. Lafa niakatsy nandeha an-danitsy Jesosy tamin'andro igny avao, la nandeha nipolona agna Jerosalema agny rozy aby. 12 rozy tavela nandeha Jerosalema agny. Lafa niavy ta Jerosalema tany rozy, la nihorindrozy soa safa Jesosy igny manao hoe ka mialamiala Jerosalema eo nareo, ao avao nareo mandigny agnatin'ny 10 andro ao nareo mandigny firotsaha fanahin-Dragnahary igny, fanahy masy igny. La tao rozy nipetraky tao, fa rozy lafa nipetraky tao tsy raha samy nanao ty fiainany rozy, fa eo amin'ny 1:14 amby la volagnin'ny Baiboly soa fa niray say soa rozy, naharitsy niaraky ny vavaky soa rozy, ary ty raha mahasamy hafa ndrozy, ty raha mampialy androzy regny, la nangandrozy lavitsy aby, nametraky tanjona raiky avao rozy, de nihasahoandrozy hery hamitandrozy ty asan-Dragnahary io. Zay avao zany ty tanjondrozy, akory raha ty hanana hery hahafaha mamita asan-Dragnahary io. Vokatry ny raha iabiaby zay nomen-Dragnahary androzy am'izay fanahy masy igny tamin'ny andro Pentekosta. Tampitsy soa 10 andro igny avy Pentekosta igny la nilatsaky bakao am'izay fanahin-Dragnahary igny. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 la manambara azy fa lafa nilatsaky bakao fanahin-Dragnahary zao, la manahaky lelafo regny, lelam-bolo regny, la manahaky regny soa ty filatsany, anaby ny mpianatsy kiraikiraiky regny.
fa misy leso bevata ho rambesitsika sahady etoa. Hainao ndra ny vita batisa mpianatsy reny. Laha rozy tsy nahefa niharo raiky lafa tsy nampitoviandrozy koa ty tanjondrozy, tsy raha nahazo ty fanahandragnahary amin'ny fahafenoany zao rozy. Ho anao koa namako vasa fa ny vita batisa iha, fe hejinao ty mandeha andeglizy any. Laha leonao avao iha mijano an-trano fa eretreretinao ho mampitombo ty probleminao avao ty fandehana magnandeglizy any. Tsy ary namako, tsy raha vahaola zao, tsy raha mahavahaola zao. Tsy ahazo ty fagnahandragnahary am'izany fomba zany ria. Ary mazava ho azy fa tsy ahavy anao ho anakin-dragnahary zany, satria la mivola soa safandragnahary iny manao izao hoe zay tarihy ny fanahan-dragnahary ro anakin-dragnahary. Laha zavazavatsika koa lelan'afo iny la anehoan-dragnahary ny hafanampony mpianatsy miredareda tahanao ny asan'io, tahampely malakilaky ny filazantsara-ndragnahary io. Iny zany anehoan-dragnahary ny hafanampony mpianatsy miredareda reo sy ny hery manaraka an'izany asan-dragnahary ataondrozy zany. Ary tena voapirofo mihitsy zany tamin'io fotoa io, satria talohan'io rozy la nifinifiny rozy ny hily an-trano aby rozy, satria ataon-josy reny fa nangalarin-drozy zao ty fatin-jesosy fa nao zao tsy nandeha niakatsy an-danitsy zao Jesosy. La navaka rozy la mihilihily an-trano agny, la mifinifiny rozy. Fa tamin'io fotoa io lafa nandramby fanahan-dragnahary iny rozy, lasa nafana fo be, tsy raha navaka zao sasy. Ndra ho afaky ty aindrozy la niboky avao rozy nitory ten-dragnahary iny tamin'ny havoria be misy jiosy maro baka amin'ny firenena samy hafa agny regny. Hainao tamin'io fotoa io moa satria taloha keliny eo ny fotoan'ny Paska. Avy am'izao jiosy baka amin'ny tany abiaby antsisiny agny regny miakatsy a Jerosalema ao. La mbo nisy maro tavela tao tamin'ny andro Pentekoste io. Ary voalazan'ny asan'ny apôstôly 2:5 ao raha zao. Io fanomezan-dragnahary ny fanahy masina atao ho lelan'afo io io koa ry namako dia anapirofoan-dragnahary am'izao tontolo zao fa niiraka nomena an'ireo mpianatsy Jesosy reo tsy raha baka amindrozy fa baka amin-dragnahary. Ary zany iraka zany dia mbo omen-dragnahary ny fiangona koa amintsika hinaniky zao. Laha tohizatsika amin'ny 7 juska amin'ny 11 ao volagniny ao fa tseriky jiosy baka amin'ny tany samy hafa avy ta Jerosalema reo. La nivola rozy hoe tsy lehilahy Galileana va lahy retia? Magnino rozy mivola amin'ny fivolagnatsika io, manao rehaky manahaky atsika io? Tian-dragnahary ho haitsika mihitsy ny asa bevata ataony ho azitsika. Mario soa ro lahy fa fivolanandrozy iny zany fivolagna nisy tambonin'ny tany tetoa. Ary lafa nivola rozy la direkty hain'olo mpampiasa azy regny safa iny. Anankiray amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina io zany volagnin'ny Baiboly, fanomezam-pahasoavan'ny fivolagna tsy hay zao. Misy koa fivolagna tsy hay ty ilazan'olo azy, ary io tena tsy hay vatany io. Fe tsy baka amin'ny fanahan-dragnahary io, fa fanahy hafa koa ro manday gn'olo manao an'io. Ny omby asa, ny olo manao azy ko tsindrian-javatra, ny pisikidy, regny ro manao an'io. Ao amin'ny Isaia ao la volagniny mazava soa amin'ny Isaia 5:7. Isaia 5:7. Vakiko amin'ny anara Jesosy. Raha lazainy aminao hoe mila saina amin'izay manao azy ko tsindrian-javatra sy ny pisikidy, izay mitsiatsiaka sy miboeriboerika. Moa tsy Andriamanitra va ny tokony hilan'ny olona saina, fa hila saina maty ho an'ny velona va izy? Hainao soa ny omby asa regny, gn'olo manao azy mahaihay raha regny mitsiatsiaka ty asan'ny Baiboly, miboeriboerika ty asan'ny Baiboly. Amin'ny teny vazaha volagniny hoe manao glossolalie zao. La tena tsy hainao vatany ty raha volagnindrozy. I avao ro mahafantatsy ty dikany, na misy olo fahatokandrozy mandika ny raha iny.
tsy raha baka amin-dragnahary zao i volagniny teo igny hoe baka amy maty baka amy devoly izany ny tena marina fa tsy baka amy fanahin-dragnahary. Ry namako, ny fanahin-dragnahary zao lafa mampiasa anao la tena hoe mahomby iha, tsy tserehan-daty avao iha hoe olo toy laha mivola raha tsy hay, mivola raha tsy hay le tseriky ndaty reo. Tsy zay fa volagniny amin'ny 5 eo fa tseriky olo regny fe ny haindrozy avao koa ty asa bevata ataon-dragnahary ho haindrozy. Fivolagna mazava azo ny olo mampiasa azy, io zany ny fivolagna tsy hay. Volany fa baka ny fanahin-dragnahary io ary mampandroso ny asan-dragnahary satria tena azo ny olo mazava soa ty volagnin'ny olo manao azy igny. Mampahery anao ny fijoroa vavolombelony tokony hataonao koa raha zao. Hainao lafa vita batisa ia ame an-dragnahary anao ny fanahy masy. Fa fanahy masy-ndragnahary io la manday fahasoava maro ame anao raha reo. Ao ty ilany lasa apostolo, ao ty ilany lasa mpampianatsy, ao ty ilany lasa evanjelistra, ao ty ilany lasa manao fivolagna tsy hay io maro. Ary regny famomeza baka amin'ny fanahy masiny regny ome an-dragnahary anao hampandrosoa ny asany. Lafa ia vita batisa ka mavaka manao asan-dragnahary zao. Fa Jesosy afaky manampy anao amin'ny famomeza baka amin'ny fanahy masiny regny, famomeza pasoava baka amin'ny fanahy masiny regny, hanampy anao, hampahomby anao, hijoroanao vavolombelona amin'ny asa. Jesosy la hitahy anao, hivavaky tsika. Ndragnahary tomponay, misaotsy anao zahay androany fa nampahafatarinao anay tetoa fa tsy mahazo fanahin-dragnahary zahay. Ndra vita batisa lafa tsy mana firaisan-po, lafa tsy mana firaisan-tsay fa manday ty sainay avao, lafa tsy mahay miharo amin'ny namanay. Jesosy io ampio zahay hahay apietry ny zahonay ka mba hay hiharo zahay mpianatrao, hifakatia ary tsy hanatanjona afa-tsy ny famitana ny asanao. Jesosy malala, misy namanay mbo tsy vita batisa, mbo tsy nahazo an'izany fanahinao zany. Ampio izy regny Jesosy mba hanolo tena malakilaky amin'izany rano ny batisa zany, soa handramby malaky koa ny fanahinao. Jesosy malala, ho ahinay fa vita batisa, ampio zahay laha tsy havaka hanao ny asanao, fa ny safanao androany de mampanatenanay. Fa misy famomeza pasoava baka amin'ny fanahinao zay amenao anay amin'ny fotoanao vabatisanay io, hanampy anay hijoro vavolombelona, hanampy anay amin'ny fanatanterahana ny asanao. Ampio laha zahay Jesosy, hijoro ho ahinao manomboka androany juska mitiavianao amin'ny raha holagnitseny. Ka lafa ia mipolo bakao mahavita ty asa nampanaovinao anay zahay, afaky hipoly miaraka aminao an-danitsy any. Misaotsy Jesosy io. Amen. Tarika Giovanni. Etani fona te
radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Zay lay onjany fanantenana. Fahasalamana, voalohan-karena, kolokolo isan'andro favolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo samakendrena. Fahasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamana. Faly tafaraka aminao hatrany atao amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Antenaina fa andraisanao soa mandrakariva ny fanarahanao ny AWR. Zava-dehibe ekinanaina ny fahasalamana, koa ndao isika hivavaka ho an'ireo tsy salama mba ho tonga amin'izy ireny ny fahasalamana. Tompo malalo, ianao no isaoranay ny amin'ireo fandaharana ara-pahasalamana izay ndraisinay sy izay mbola atolotra ao anay amin'ity anio ity. Mivavaka manokana ho an'ireo tratry ny aretin'io mamiadana izahay Andriamanitro. Ampio ary omeo saina malady ireo mpitsabo amin'ny asa fitsaboana izay ataony amin'izany arety mandoza izany. Ary indrindra Tompo, ny anasananao ireo izay miady mafy amin'izany aretin'io mamiadana izany. Esoratra amin'ny fakany ireo fototra aretina rehetra ka ho voninahitra ao ane ny fahasalamany vatanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. Ho tanteraka amin'ny marary rehetra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:15 andininy 5 tapany voalohany manao hoe: fa raha izany dia hiposaka tahaka amin'ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Tato anatin'ny fandaharana vitsivitsy sika izay dia nresaka mahakasika ny siramamy, izay isan'ny sakafo ankafizin'ny maro manomboka amin'ny ankizy ka hatramin'ny efa antitra. Sakafo mety hitondra loza amin'ny fahasalamantsika nefa izy ity raha toa ka tsy hay ny mampiasa azy, araka ny fanazavana nentin'ny dokotera teto. Maro tokoa ireo vokatry ny siramamy ny tansaina eo amin'ny fahasalamana. Mety anontany teny sika mpiaino hoe dia inona izany no tokony atao amin'ity siramamy ity? Eto indrindra dokotera hamaly ny fanontaniantsika. Mankasitraka ny fahatongavanao dokotera dia miarabanao tonga soa. Manaona tompoko. Resantsika tamin'ny lasa ny antony mahatonga ny olona te hihinana siramamy lalandava. Azony dokotera mba fitinina fohy ve izay antony izay ho tsaroan'ireo mpiaino antsika? Tsika moa zany eto miresaka le siramamy dia mihinana siramamy ianao dia sambatsambatra dia ampirimina le siramamy dia mihena le tahan'ny siramamy dia mila indray mandeha indray ianao dia sambatsambatra dia alaina dia ampirimina dia mila indray mandeha, mitaky foana dia zay ny atao hoe cercle vicieux
anty resaka siramamy ity de zay ny fandraisany amin'ny atavezana ary rehefa matavy ny olona de hiakatra ny tension. Mikasika izay hoe rehefa matavy a de miakatra ny tension, fantaniny mpiaino izy ity dokotera, ahoana hono misy olona kely vatana nefa miakatra ny tosi-drany. Ya, araka le niteneniko teo moa zany hoe rehefa mihinana siramamy ny olona anankiray a, le siramamy raisiny insuline de ampriminy any anatin'ny atavezana. De rehefa matavy ny olona anankiray a dia inona ny zavatra mitranga ho lasa misy tension io olona io a, ho avy ny diabeta, ho avy ny cancer. Fa maninona ndray misy olona kely, zany hoe tsy matavy izy a, tsy ngezy izy a, fa misy tension. Ny tension moa zany dia betsaka ny antony mahatonga azy. Fa tsy hoe le resaka tavezana fotsiny ihany mahatonga azy, fa ireo hormone de stress rehetrarehetra ireo, na kely anao na lehibe anao na mahina na matavy anao, fa rehefa miakatra ireo hormone de stress ireo, anisan'izany le cortisol ny resantsika, anisan'izany lay adrénaline ny resantsika. Ka ireo adrénaline ireo avy aty amin'ny fihinanan-kena. Ka na de mahi anao ka rehefa fatrapihinan-kena de miakatra ny adrénaline anao de ho avy ny tension anao zay. Ka be dehibe ireo zavatra zay tsara ao ampahafantarina ny olona, satria ny tanjonantsika dia ny atratra zato taona mahery fahasalama tsara, zany hoe ao anatin'ny fahasalamana moa zany ny resantsika an'izay zavatra zay. Ya, ina dokotera vahaolana ary atsara ny fahasalamana mandrona ny siramamy satria mila siramamy ihany ny vatana. Ya, mila siramamy vatana ary tsy azo lavina izay. Fa izao, rehefa be loatra ny siramamy, tena zava-doza. Be dehibe ireo olona miaraka monina amintsika eto Madagasikara zay miresaka amiko, misy karana maro mihitsy a, miresaka amiko hoe inona ty vahaolana amin'ty resaka diabeta ty dokotera. De izao, ny siramamy no olana voalohany. Inona ny zavatra olana amin'ny reo ny havatsika karana ireo? Zareo zany mipetraka eo amin'ny comptoir eo a, de maniraka an'ilay mpiasa ao aminy izy. Andana maka kitapo tsy mandimy ho anitsy ramosetsy. Avy miteny an'izay izy de fa maka mofo kely eo ambany eo. De mihinana. De avy ndray misy client ndray ry, mba omeo gony siramamy zao ry tsy olona ity, na gonina chaud gras ohatran'izao etc. De avy miteny an'izay de fa mihinana. Inona ny zavatra mitranga? Lasa be loatra lay siramamy ao anatin'le olona, ary zay no mahatonga ny vatatsika tsy afaka nihetsika tsony, satria le énergie ndray be loatra. Le tovolahy zay mibata am'le gony tsy mihinana, kanefa izy ny tokony menan'le mofo zay misy siramamy. Fa lasa ilay olona le patron ndray no mihinana. Zany hoe raha fehezina amin'ny teny tsotra de izao, mila siramamy tsika rehefa manao asa. Mila siramamy tsika rehefa ampiasaitsika amin'ny vatatsika. Fa rehefa tsy ampiasa vatanao ianao, aza mihinana siramamy. Fa hanimba anao izay. Ka eto moa zany le fanontanianao inona ny vahaolana atsara ny fahasalamana manoloana n'ity siramamy ity, de ireto zany misy fanafody natoraly tsara omenantsika. Voalohany aloha zany ainao tsy kelikely ny finanana siramamy. Manomboka zao, raha 3 sotro kely ny siramamy nataonao atao amin'ny dité, rapitso de ainao 2 sotro. Dia ny afarany tsisy, fa tonga de dité am'izao fotsiny. Zay aloha zany fampihenana anazy zay. Faharoa, aoka tsika ihinana sakafo pauvre en sucre, zany hoe kely ny tahany siramamy ao aminy rehefa maraina ny andro. Zany hoe io maraina io zany ny fotoana tsara indrindra ihinanana zavatra be protéine, toy zay be siramamy. Maro ny toerana alehako de mahita fianakaviana, de sendra tratra rehefa mandeha mamonjy marary reny, ndray amin'ny 3 maraina ianao tonga any amin'ny tranon'reo de mahita an'le marary de dokotera miaraka amin'ny sakafo maraina miaraka aminay. Jerenao le sakafo maraina
biscuit zany de mbola dité sy théolé sy chocolat chaud zany no an'le olona de za moa miteny aminy nareo ve mieritreritra ny ahita fahasalamana amitony sakafonareo maraina tony zany hoe sakafo maraina zany a ny tsara indrindra ahena ny tahany siramamy amin'ny sakafo maraina fa ampitomboana ny sakafo misy protéine ny maraina zay zany a fomba anankiray de evitena koa zany hoe ialana ny sucre raffiné zay rehetrarehetra misy sakafo na odina hitatsika eny amin'ny fivarotana rehetrarehetra eny ny biscuit ny biscotte ny jus ary tia ny tena fahadisoana amin'ny olona be de be ny olona miteny hoe zay nefa tsy mihinana an'le tsy misotro an'le coca tsony na ohatran'izao fa zay efa jus naturel reo jus naturel rehetrarehetra hitatsika eny amin'ny toeram-pivarotana sy grande surface isan-karazany reo mba fantatrareo ve fa ireo jus naturel reo de tsy jus naturel to efa jus naturel artificiel fomba fijery hafahafa angamba miteny an'izany fa eritrereto ane ireo jus hitatsika reo efa niotrika ray taona reo zay vao tonga eny amin'ny latabatry ny mpivarotra niotrika ray taona ka inona moa zany na naturel lasy tsony efa misy produit isan-karazany hitazomana an'lay jus fa rehefa tena atitsika hoe jus naturel de io ianao maka zao de zao maka voasary na fraise de potsereo hitany masonao de ranoy kely de tonga de sotroy zay ny naturel zay fa ankoatran'zay de tsy jus naturel tsony ka reo sucre raffiné isan-karazana zay hitatsika ary reo ny fandrombahany olona ndray mandeha nisy ankizy kely mahantra anankiray 4 moa zany filazantsika azy de io misy olona anankiray sady mihinana gaufrette le olona de le mpangataka zany mandeha foana manaraka an'le olona mba me afa tsy nihinana mihitsy de inona ny nataony ilay mpanome izy hoe ao fa manelingelina ana mihitsy anao fa omeko anao fa ity tsy omeko anao satria ty lafo vidy fa omeko zavatra hafa ianao nalainy avy any anatin'ny harona ny tany akondro anankiray nomeny an'ilay zazakely foy ny omeny an'le zazakely le akondro fa le gaufrette tsy foiny de ho iaho mitazana an'le izy hoe endreny zany tsy fahaizan'iny olona iny ny tsy fahalalanyny olona iny zavatra tokony ataony le zavatra mahasalama tsy nohany fa iny foy no meny an'le olona fa le zavatra tsy mahasalama no fikiriny hoe tiany ihany tena tiako ary le zazakely nitazana anazy hoe raha mba mihinana an'iny zany zao mety ho sambatra be kanefa zay le fahadisoana ary io no mahatonga ny cercle vicieux le resantsika teo le tsunamiana sucre maro loatra ny sucre ho an'ny olo andanany hoe jerevo reny fonosana an'ireny biscuit fonosana an'ireny zavatra rehetrarehetra vidina iny amin'ny grande surface reny zay misy siramamy mba tazano kely aneny abetsaky ny siramamy ao anatiny ao za moa zany tsy teny anarana produit eto satria manjary manahirana le izy fa andana jerevo le izy fa be loatra ary zay mahatonga ny OMS miteny hoe efa tafiotrany fetra ity finanana siramamy ataony zanak'olombelona ity mbola misy vahaolana hitan'ny dokotera azo ampienana ny fihinanana siramamy ihany koa ve ny zavatra anankiray mba ahafahana mampiena n'le siramamy zany dia ialao le fomba amin'ny hoe grignotage zany hoe mihinana ty goûter ty mitsakotsako lavy ty io zany de tena fahavalo ny fahasalamantsika mihitsy mihinana maraina ianao amin'ny atoandro ray adiny 9 mantsy ny vavony mandevina ny sakafo ka aza atao zay mampatezitra ny vavony ny eo tsy levona efa misy koa nanankiray tonga ary misy olona tsy mitsahatra mihinan-kanina de mba eritrereto aneny fahatezerany vavony ao anatintsika ao mahita anao tsy mitsahatra amin'ny sakafo zany zavatra zany ao anatin'le endrika mba hialatsika mba tsy ahatonga atsika lasa mpihinana an'le siramamy be loatra ary ny zavatra anankiray faharoa de ity ny hena
satria rehefa mihinan-kena ny olona anankiray a dia mitarika n'lay atao hormone de plaisir de le dopamine de rehefa vokatra le dopamine siramaminy angatahany voalohany ohatran'izay zany lay fitsimbadiky n'lay zavatra mitranga ao anatin'ny vatatsika ao ka ilaina zany mampiena finanan-kena raha azo atao tsy mihinana mihitsy. Amaraparana ny resadresaka amin'ity androanyity sika dokotera, inona no afatrao an'ny mpiaino manoloana ny siramamy? Ity misy zavatra anankiray ngeza be ho teneniko anareo. Maro ny karazany sakafo fa anisan'ny sakafo anankiray zay tena mampiakatra ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny olona dia ny katsaka. Be dia be ny olona miteny hoe ny katsaka no sakafo ny diabetika. Fa ny ohatra amin'izay ny resahako eto fa ny katsaka no anisan'ny sakafo izay mambetsaka ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny olona anankiray. Ary raha anadiady isika andeha lavidavitra isika misy sakafo anankitelo reto zay mila mitandrina isika. Za tsy miteny hoe tsy mahazo mihinana katsaka, afaka mihinana katsaka isika fa mila fatrany antonina rehefa mihinana an'izy ireny. Misy zavatra telo reto ho tany saiko. Rehefa manamboatra toka, reo mpanamboatra toka inaka ny akora tadiaviny ny sucre, kana sucre isika. Zany hoe io fary io no aotrika ny zalahy totony de aotrika de lasa toka. Miteny ve tsika fa hoe ratsy ny fary? Anisany zavatra azo hoanina tsara ny fary fa misy fetrany. Ohatran'izany koa ny manamboatra antony divay tony. Inaka ny akora ampiasainy? Ny voaloboka. Ratsy ve ny voaloboka? Tsara ny voaloboka. Fa raha mihinana voaloboka be dehibe anao dia hanamboatra toka ao anatinao ao. De inona koa ny katsaka? Ny fomba fanamboarana an'ireny labiera ireny de katsaka. Zany hoe le katsaka zany totona dia ranona dia aotrika de lasa labiera. Ka izao ny vatatsika de misy alcool ao anatintsika. Zay mampafana ny vatatsika io. Fa alcool amin'ny fatrany. Fa ny olona zany lasa mandeha misotro alcool satria te hanampy. Ary ny alcool nisany manana énergie ambony be par rapport amin'ny sucre sy ny protide zany. Ka arakaraka ny hinananao katsaka, ny hinananao fary, ny hinananao voaloboka betsaka dia hamorona alcool ao anatin'ny vatanao ianao. Zany hoe reo karazany sakafo reo tsy azo hoanina betsaka satria mamorona alcool ianao. Mbola ho resantsika moa zany ny vokatry ny alcool any aorinany. Fa eto fotsiny rehefa mihinana an'ilay katsaka be dehibe ianao de zay katsaka zay no ahatonga ianao hamorona alcool de le alcool ahatonga ny faratsian'ny torimaso de mitatra eny any ny zava-doza. Ary zao ny olona anankiray rehefa mihinana zavatra be siramamy ikorontana zay ny torimasony. Anisan'ny zavatra anankiray ngeza be zay ho resantsika zany. De mba hahatonga atsika tsy hinana siramamy be loatra fa ampiasaina le siramamy dia ny exercice physique. Zany hoe fanatanjahantena. Satria rehefa manao fanatanjahantena itsika dia le muscle rehetrarehetra mitady an'le énergie de io le siramamy. Misy manampahaizana anankiray zay ny teny an'ity teny ity. Ny olona zay tsy manao fanatanjahantena de tsy tokony hinana siramamy. Mankasitraka indrindra tompoko. Betsaka ny lesona ndraisintsika tao anatin'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera Ivra Velsona izay. Misaotra manokana azy sika tamin'ireo torohevitra mahasoa ny zarainy amin'ny malagasy namana. Hitaha sy ny ankonany mandrakariva ny Andriamanitra. Isaorana ihany koa ny fahaliananao manaraka trano ny fandaharany AWR. Ny teninay dia hoe raiso ny andraikitra, ahasalama sady ahela velonanao. Zoanitra sy rilano ny farimbona na hatotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:20 no atolotra anao
ifanaovana amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ra sitrapon'andriamanitra. Hoy ny soratra masina hoe andidiny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mirabanao mandray tanànanao amin'ny alalan'izao fifandraisana fiarah-mianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa. Ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra dia atolontsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Mila mizatra an'izany sika tsy hambava fotsiny fa tena mifotsika manontolo. Ny fahasoavana ny famindrapo dia angatahantsika mba ho amintsika menakavy. Mitohatra ny fandraisantsika lesona ny fampitana amintsika izay lazain'ny ten'Andriamanitra ny amin'izay tokony ataontsika sy ny toe-tsaina manosika antsika amin'ny fanolorana fanatitra. Amin'ny tian'io ity dia iresaka mikasika ny fanatitra lehibe izay natokana mba hanaovana tetika asa manokana isika. Ahoana ny amin'izany satria misy izany ary efa nanomboka atao amin'ny tenin'Andriamanitra izany zavatra izany. Ahita tsara sika androany hoe aiza iza ny efa nanao an'izany ary betsaka isaoran'Andriamanitra fa betsaka koa ny manao an'izany amin'izao fotoana izao indrindra fa any velany any. Misy ohatra omeny lesonantsika hanehoana ireo karazana fanatitra roa samihafa amin'ny ankapobeny rehefa manome fanatitra isika. Araka ny fanadihadiana natao dia eo amin'ny 900 ny fananan'ny olona no lela vola ary azo akana atao fanatitra amin'ny fotoana rehetra izay tiany hanaovana an'izany. Everina na sokajiana ho toy ny vola an-tanana avokoa izany. Ny lela vola, ny taratasim-bola, ny tahirim-bola, ny vola tokantsika ho amin'ny toe-javatra manokana. Indrindra ho an'ireo izay manana rena voatahiry amin'ny fomba tahaka an'izany. Ny akabiazan'ny fananantsika manodidina ny 1,700 ao dia zavatra hafa akoatra ny lela vola izany. Tahaka ny tranontsika, ny biby fiompy, ny tany sy ny sisa. Andeha hoarina amin'ny vola madinika miisa 1000 izay voatsinjara ao anatina vata anankiroa kely sy lehibe vita amin'ny fitaratra ny vola an-tanana sy ny tsy an-tanana ireo izany. Ndeha atao hoe manana vola madinika 70 ianao ao amin'ilay vata fitaratra kely izay maneho ireo vola an-tanana 900 ary vola madinika 700 kosa ao anatin'ilay vata fitaratra anankiray lehibe, ilay vata lehibe izay maneho ny vola tsy an-tanana 1,700. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Ny ankamaroan'ny olona dia manolotra ny fanatiny na ny fanampiny avy amin'ilay vata kely, izany hoe avy amin'ny vola an-tanana, avy amin'ny ampahany kely amin'ny fananany, rampitahina amin'ilay anaty fitaratra lehibe izay tena misy ny ankamaroan'ny tena fananany. Ireo vola an-tanana izany hoe ireo vola na lela vola dia mety avy ao amin'ny kaontiny any amin'ny banky na avy ao anaty poketrany no ahitana an'izany. Saingy rehefa marisika manana fahazotoana ilay olona amin'ny fanohanana zavatra anankiray resy lahatra izy dia avy ao amin'ilay vata lehibe mihitsy no akany an'ilay vola. Tantara maro tahaka an'izany no voaresaka ao amin'ny baiboly ary betsaka ny olona efa nanao fanatitra tahaka an'izany eran-tany sy eto Madagasikara koa aza. Tsy vitsy ny manolotra tany ohatra hanaovana fiangonana
izany le izy miankina amin'ny fanandramana ara-panahyny tsirairay io zay tsy fanomezantsy ny velively ny karazana fanatitra sy ny abetsahanyizay atokany na hatolona ao an'andriamanitra tsy natao hifampitsarany amin'izany sika aka ohatra mazava avy amin'ny baiboly isika izay maneho zany fanolorana fanatitra amin'ny ampahany betsaka zany ho an'ny tompo ao amin'ny marika 7:7 no ahitantsika azy marika 7:7 no ny tany betania jesosy tao amin'ny tranony simona boka ka nipetraka ny hinana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarda sarobidy indrindra dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan' jesosy ny menaka ary nisy sasany tezitra ka ny fampilaza hoe inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra zao fa azo namidy ho lafo tsy omby denari 300 iny menaka manitra iny dia homenany malahelo dia tezitra indrindra tamin'ndra vehivavy izy ireo fa hoy jesosy taminy avelao izy nahoany ianareo no mampalahelo azy asa sonona taony tamiko fa ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva ary naoviana ny tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao an'izany ianareo fa izaho kosa tsy mba hoeto aminareo mandrakariva efa nanao izay azo natao ty raha matoty namonjy nanositra ny tenako hanamboary any ahy alevina izy ary lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa zao natondra vehivavy zao mba ho fahatserovana azy zay ny fomba ny tantarany marika ny zavatra niseho dia hojerentsika indray ny fomba ny tantarany jaona azy fa mifameno reo fa tsy mifanohitra akory ao amin'ny jaona 12:15 toezavatra miseho ihany a fa izao ny fomba ny tantarany jaona azy zay mifameno amin'ny fomba ny tantarany marika azy nanao fanasana ho an' jesosy tao izy ary marta no nanompo fa lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka ninana taminy ary maria rehefa naka menaka manitra ny sinarda sady tsara ny sarobidy lanjany iray livatra dia nanositra ny tongotry jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny anitry ny menaka ny trano ary hoy jodasy iskariota anankiray tamin'ny mpianany lay fahamadika azy nahoany io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomenany malahelo ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo tsy noho ny fitiavan'ny olona mahantra fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo fitehirizam-bola zany ka naka izay tao anatiny dia hoy jesosy avelao izy zany hoe azomenareo tsindra zazavavy avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarany ahy aleviny io fa ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva misy mpandray anjara fototra tao amin'ilay fanasana nataony simona efa hitantsika teo manahoana ny tomba midiny fanomezana natolotry maria ary nahoana izy nanositra menaka manitra an' jesosy tamin'ny fotoana io ny fihetsika nasehoan'ny maria teo anivon'ny kolotsaina jiosy a dia maneho fitondratena tsy maotona mihitsy tamin'izany fotoana izany kanefa ny zavatra nataony dia ahafantarana ny toetsaina nanosika azy fantatra fa mitentina denaria 300 ny fanomezana natolotry maria an' jesosy tamin'ny fotoana io zany hoe ny vidin'ilay menaka manitra na osiny an' jesosy mba fantatsika moa ny tomban'izany tamin'izany fotoana izany ka raha manolona anankiray mandritry ny heritaona zay ny tombany ka raha manolona mandritry ny heritaona raha manana toetsaina hafahafa izy a tsy zany mihitsy ny nataony zany no karazana fanomezana avy amin'ilay vata lehibe izay nataontsika ohatra hamoran'ny fahatakarana azy mario tsara nefa fa tahorinan'io trangan-javatra nataony maria tamin'i jesosy io ary nanaovan'i jodasy fanamariana masika dia namadika an'i jesosy tamin'ny ampahany kely monja amin'izay nataony maria jodasy zany hoe sekely volafotsy 30
hitantsika izany amin'ny Mateo 5:15. Io vola kely io a dia azony tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izay fotoana izay hanakaramana azy hamadiana an' Jesosy. Azo lazaina fa avy tao amin'ilay vata kely nakan'izy ireo an'izany ary nampiasany Jodasy an'izany. Inona ny tianambara? Mitaky fitiavana sy fanolorantena manokana sy feno ny fanomezana tao avy amin'ny vata lehibe. Izany hoe nalaina avy amin'izay efa natokantsika ho atsika sy ny fikasantsika manokana. Taony nakana azy, tsy amin'ny lela vola, avy any anaty poketra na mivola tany amin'ny banky akory aza, fa tamin'ny fananana natokana manokana mihitsy. Rehefa fatrapiti vola tahakany Jodasy zany ny olona anankiray a, dia anao tahakany nataony ary mety hivarotra ny fanahany ho takalo ny zavatra tsy misy vidiny mihitsy hatramin'ny famadiana an'Andriamanitra. Aka ohatra anankiray hafa maneho an'izany inganadiaingana sika fanolorana fanatitra manokana nalaina avy tao amin'ilay vata lehibe ihany koa izy ity. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:7 sy ny 7. Asan'ny Apôstôly 4:7 sy ny 7. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Zany le karazana fanatitra manokana ihany koa tian'Andriamanitra mba hanaovako sy hanaovanao fanandramana manokana. Any ivelany ihany ohatra dia misy mambra-panan-karena izay manana orinasa ary natsapa ho nahazo antso manokana tamin'Andriamanitra izy hanohanana ny fomba manokana ny fananganana fiangonana aty amin'ny tany mahantra, dia nisy tamin'ireo orinasan'ireo nivarotany mihitsy, nivarotany manontolo ary navady no fitaovana ahafahana manao trano fiangonana vitandray andro. Nanana fahendrena koa anefa izy teo amin'ny fomba nanolorana an'izany ho an'ny fiangonana. Dia misy hafandray any anao fanatitra manokana na notana ny boky erin'ny fanandrina marobe amin'ny endriny tena tsara dia tsara ho zaraina amin'ny tokantrano Amerikanina rehetra. Nisy nanao izany koa tany Eoropa. Misy indray ireo mpanan-karena izay manao fanohanana manokana arabola goavana mihitsy hanohanana ny fampelezana ny filazantsara maneran-tany amin'ny alalan'ny radio AWR, radio raisam-pirenena. Ny ampahany be indrindra ny fampandehanana ny asan'ny AWR mba ahafahany mampiasa onjapeo matanjaka sy manofa zana-bolana dia tsaroa fa avy amin'ireo malala-tanana manohana n'izany asa izany tsy ankiato. Misy koa ireo manohana ny lafin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny televizion. Marobe no azo tanysaina amintsika fa santonan'ireo. Ny fijoroano vavolombelona iraisan'izy rehetra dia izao, tsy miamahantra na sahirana izy rehetra manao an'izany fanomezana goavana manokana izany, fa vao mainka aza mitombo ny fitahiana azo dia tohizan'le izy. Ary Andriamanitra tsy mandainga fa tena mamaly fity izay manohana ny asany amin'ny fomba tahakan'izany. Barnabasy no anisan'ireo izay voalohany namakilay an'izany fanaovana fanatitra goavana manokana izany. Nalalantsika azy dia hoe mpiara-miasa malaza mpitory ny filazantsara niaraka tamin'ny apôstôly Paoly, kanefa tsarovy fa ny natonga azy ho tahaka an'izany a dia misy fototra iorenany, misy fanolorantena manokana nananany. Zany dia ohatra maneho mazava ilay teny Kristy manao hoe izay toerany irinao dia ho any koa ny fonao. Ao Mateo 5:20. Ny tompo any hanampy antsika hanome fahendrena mba hanao fanandramana ihany koa amin'ny fotoana mamety azy, ataovy amin'ny bavaka, ataovy amin'ny fahendrena mba hanao fanatitra manokana ho fanohanana ny asany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org.